Nivoaka omaly ny tasitry ny filakevitra ambon'ny mpitsara fito amin'ny mpiasan'ny fitsarana miisa 10 araka izany no voasazy fa nitsakitsana ny fepetra anatiny no voalaza fa antony fanasaziana. Fotoana moa izany dia hitantsika fa nisy mpitsara 12 niakatra ny filan-kevim-pifehezana na ilay antsointsika amin'ny teny baiko hoe conseil de discipline. Ny anankiroa moa izany dia nahembotra amin'ity taona ity ny fandalovana eo fa ny folo izany ny fanitsaraina dia tanatin'izay moa izany dia hita hoe nisy ny nanao ataontsika hoe fandaozana ny asany tanatin'ny fotoana maro, izany hoe mihoatra ny 3 volana ary tsy voamarina izany. Nisy koa moa izany ny ataontsika hoe tsy nanaja ny fifehezana mahakasika ny asa mampitsara azy. Izay zany nahatonga zareo niakatra ny filan-kevim-pifehezana. Ny zavatra nivoaka tao moa izany ny fanapahana dia nisy ny fanemorana amin'ny grady dia nisy ihany koa moa izany ny fandefasana avy hatrany isotro ronono ary misy moa izany ny fanasaziana hafa. Misokajy maromaro amin'ny ankapobeny ireo antony mahavoasazy ny mpitsara iray. Na isan'ireo tompony lalàna aza ny mpitsara raha ny fanazavany mpahay lalàna hatrany, tsy misy na iray aza ambony lalàna. Satria arakaraky ny kolokolo aloha izao mazava indrindra tsy azo atao ny tsy mahavita ny didim-pitsarana izay napetraka eo aminy, tsy mahavita ny asany, ny tsy tonga any ampiasana mihitsy, ny tsy mipetraka eo amin'ny toerana iasana, izany anisany mahavoasazy. Ny famaliana lehibe ohatra ampiasam-panjakana rehetra, ny fitondran-tena tsy mendrika ohatra ampiasam-panjakana rehetra, ny ina koa izay angamba ny ankamaroany vao azy fa ny olona rehetra dia eo ambany lalàna na izy na izy noho izany hatrany amin'ny filoham-pirenena ka hatrany amin'ny olona atao hoe tsy manana fahefana indrindra eto Madagasikara dia eo ambany lalàna atao. Hatreto tsy mbola fantatra ny fotoana hanantanterahana ny andiany manaraka amin'ny conseil de discipline ny CSM raha ny lalàna fehizoro indroa isam-bolana no misy izay fivoriana izay. Ankoatra ireo mpitsara, prakitra raha miisa 3 ihany koa no fantatra fa voakasika izany. Miandry ny fivoriana manaraka ihany koa ny mikasika ireo antota taratasy ambiny.